établissement purement tertiaire aloha ny prioritaire maro. Anampy betsaka amin'ny fanatsarana ny kalitao-mpampianarana eto amintsika ny fampitaovana ny sekoly tahaka izao. Tolon-taterina fa fitaovam-pianarana amin'ny titim-by 3 tapitrisa FMG kosa amin'izay ministera an-drano andresanaky ny mpiasa manerana nosy hoarantsika ihany moa izay rehefa avy eo raha mbola misy ny fotoana fa isana namarika ny androany ny fankalazana ny andro raisam-pirenena eto Madagasikara ny fampiratiana natao ny arahana tamin'ny tompony orinasa mpiara-miombonantoka ny fizarana maro-boninahitra mikasika indrindra ny toeram-ponenana izany mitoy ary isy ny ezaka fanompiana-trano vaovao ny ministra Hajo Andriananarivelo lanto malala Rasata. Fantanara fa iompana bebe koa amin'ny lafiny fanatsarana ny ara sosialy ny mponina ny ezaka ataon'ny fitondrana amin'izao fotoana izao tsy vinaveny intsony izany fa amperinasa amin'ny fanatanterahana azy indrindra ilay antsoina hoe fampitomboana sy fanatsarana trany ny sehatry ny fandorena trano eto amintsika. Samy azo ny anjara ny isam-paritra saingy ampiarina ny didy amandalana amin'ny feny politika mpampandrosoana izany hoe mikasika ilay règlement national de l'urbanisme indray izy ity. Efa nisy rahateo ny ministra ireo toerana anatanterahana ny asa fanorenan-trano na ilay antsoina hoe réserve foncière. Misy 5 hektara eto Antananarivo, 8 hektara ny eto Matavy ary 20 hektara no any Antsiranana. Eo an-dalana kosa ho an'ireo tanan-dehibe hafa. Antenaina noho izany mbola tokony ivelaran'ny fiara-miasa eo amintsika tsirairay avy mpiara-miombonantoka amin'ny fanatanterahana izany tetikasa izany. Marina teo ireo mpiara-miombonantoka iara-iasa amin'ny fanjakana eo amin'izay sehatra ny fanorenan-trano izay eto amintsika na ireo tsy miankina izany. Ampiratiana rahateo ny orinasan'izy ireo eto amin'ny tany ny ministera ny fanajaniana ny tany sy ny fitonjaram-pahefana. Isan'ny asa goavana tanterahana amin'izao fotoana izao moa ny fanorenana ireo trano hipetrahan'ny mpianatra manerana ny université enina, ny kianjana Tsontsombe, eo ihany koa ny lapan'ny tanàna eto Antananarivo. Isany koa ny adievitra arahana asa iarahana amin'ireo mpiara-miombonantoka amin'ny fanjakana. Misy ny fanomezana maro-boninahitra ny mpiasa teto amin'ny ministera ihany. Fa manan-kevitra anangana ny lavitry ny mpanao mari-trano ireo manam-pahaizana manokana amin'izany antony ny fametrana amin'ny tokony ho izy ny asan'izy ireo. Niara-nivory tamin'ny ministra ny fanajariana tany izy ireo ny tolakandro teo Elizabeth Petarandrenizana sy Marc Arakotomalala. Averina ny lanjan'ny arsitekta eto amintsika indrindra eo amin'ny asa ataony sy sahaniny. Tanjona ny ananganan'izy ireo ny ho lavitry ny mpanao mari-trano. Entina handaminana ny asa zany izy io satria araka ny filazan'ny ministra teo dia rariny loatra raha ohatra ka mandalo amin'ny arsitekta ny fanatanterahana ny planina fanaovana trano manomboka amin'ny kely indrindra satria araka ny filazan'ny lalàna izay nivoaka tamin'ny taona 2010 dia ny trano mihoatra ny 150 mètres carrés dia tsy maintsy mandalo arsitekta izany hoe ny autorisation de construire, permis de construire miainga avy any amin'ny commune izany dia tokony misy ny arsitekta. Voninanoana amin'ny fananganana izany ministera fanajariana ny tany sy ny fitsinjaram-pahefana izay antom-pisin'ny fivorian'ireo arsitekta natao tetsy amin'ny ministera fanajariana ny tany sy fitsinjaram-pahefana natrehan'ny ministra Hajo Andriananarivelo. Tanana mendrika fiainana tsara tiany filamatra no safidian'ny firenena mikambana ankalazana ny 4 oktobra andro maneran-tany ho an'ny toeram-ponenana izany teny ny université an'Antananarivo no nanamarina an'izay. Nanaraka akaiky an'izany solitenan'ny TVM Maritra Ramakoto sy Marc Rakotomalala ihany. Tanàna tsara, fiainana soa, teny filamatra enty ny firenena mikambana mankalaza ny andro maneran-tany ho an'ny trano fonenana izany. Novidino io teny filamatra io manatrarana ny fanambany taona 2007 dia ny hoe tanàn-dehibe tsy misy trano tomboka. Miteraka olana indrindra fa ho an'ny firenena andalam-pandrosoana toa an'i Madagasikara mantsy ny fisian'ny trano tomboka na ny bidonville izany. Araka ny vinavina dia onona ny tanàn-dehibe avokoa io 20,100 mponina atao anatin'ny 10 taona noho ny firongatry ny mponina ambanivolo manenjika renivohitra. Eo ihany koa ny fivoaran'ny tanàna tsirairay avy. Tsy mifanentana nefa ny fitombon'ny mponina sy ny fototra avitrasa isan-karazana tanàn-dehibe hany ka mitombo vetivety ny bidonville.
Ny fantoka amin'izany olana ny fanatsariana ny tanan-dehibe izany avokoa ny foto-kevitry ny famelabelarana izay natao teto Ankatso izay nandresa ny mpikaroka, ny mpampianatra ary ny mpianatra anjara avy ato amin'ny departemanta geografia. Amin'ny taona 2024 dia manodidina ny 700 isan-jato hatramin'ny 550 isan-jato ny mponina maneran-tany dia onona amin'ny bidonville avokoa. Vaovao hafa kosa handray anjara amin'ny fanaraha-masina fifidianana rehetra ho tanterahana eto amintsika ny assemblée parlementaire paritaire une fantatra nandritra ny fivoriana ny rano tamin'izy ireo tany Bruxelles reny foty Belgique ny lehiben'ny faritra Analanjorofo Saina Michel moa no solon-tena Madagasikara tany toerana Rostina Mirianina. Fantatra izao fa izy vahiny avy amin'ny assemblée parlementaire paritaire anaramaso ny fifidianana rehetra atao eto amintsika. Nambarany lehiben'ny faritra Analanjorofo Dr Saina Michel Désiré izay niara-nivory tamin'izy ireo tany Bruxelles farany teo izany. Soutenir atsika mafy dia mafy ary ho be dia be zany ny observateurs internationaux parlementaires na amin'ny avy amin'ny ACP na avy amin'ny Union européenne laza tonga andeha hijery ny fizotro sy ny déroulement ity resaka fifidianana. Ny vice-président ny Assemblée nationale benay zao milaza ho avy. Ohatra zao zany ny avy any Haïti milaza ho avy, ny avy any RDC indrindrandrindra moa zany ny parlementaire maro izay nilazaigny any Afrique du Sud milaza ho avy koa zany. Nisy ihany koa ity lehiben'ny faritra ity nisy sokevitra nomen'izy ireo hialany Madagasikara amin'izao krizy izao. Efa malefadefaka zany les résolutions ary efa mandeha amin'ny resaka hoe fifidianana ary solution malgaso malgasy any ny solution farantsara amin'izao sortie de crise eto Madagasikara. Fa nomarina androany kosa ny faraika amin'ny 20 taona ny rotana rindriny Berlin zary fetim-pirenena mihitsy moa izy io ankehitriny ako ny fanasana tao Villa Berlin hoentin'ny Jean Meramberson sy safidy andeha mampiafina. 20 taona katroka izao ny fitambarany Allemagne rotota. Herintaona taoria ny firodana ny rindry ny Berlin no marihina teto amin'ny Villa Berlin izay tsingeritaona mampiavaka ny fetim-pirenena Allemand isa taona izay. Roborobo raha ny fiarahantsika miasa indrindra fa amin'ny tontolo ambanivohitra sy ny tontolo iainana amin'ny ankapobeny ary koa eo amin'ny sahan'ny angovo. Hoentina any France vetivetsika mbola any amina Christian Cotorso taorian'ny fanatrena ny topoka tao à Paris dia niazo ny atsimon'ny Frantsay indray ny ONTM sy ireo mpandraraha malagasy amin'ny lafiny fizahantany tao Lyon, Marseille ary Nice izy ireo niona tamin'ny agence de voyage sy ireo tour opérateur tany any an-toerana. Christian Cotorso mitatitra an'izay vaovao zay. Ny alohavana fanatedina nataon'ny gazety frantsay avy amin'ireo faritra ireo taty Madagasikara izao fitetezana ny Lyon, Marseille ary Nice izao. Ilaina arak'izany nanatona akaikikaiky kokoa ireo mpandraraha ara-pizahantany frantsay izay afaka mandeha fampizahantany aty Madagasikara. Antony faharoa nanaovana ny safidin'ny tanàna dia ny fisian'ny sidina mivanta ny Air Madagasikara mampitohy Antananarivo sy Marseille. Marseille izay ora roa eo avy ao Nice sy Lyon mandeha fiaran-dalamby. Na dia efa nanomboka tafiditra ao anatin'ireo firenena vaovao andehanany mizahantany aza isika dia mbola maro no tsy mahafantatra any Madagasikara ka izay no mahazava-dehibe ny roadshow toy izao. Ny zavatra tsapa aloha zany tamin'ity hetsika ity dia mbola betsaka mihitsy ireo mpandrara aty tsy mivarotra amin'ny Madagasikara nefa liana te hafantatra amin'ny Madagasikara. Noho izany dia mbola azo atao mihitsy hoe betsaka mihitsy ny tokony mihetsika ao atao eto satria mbola vitsy dia vitsy na hoe enimpolo isan-jato ary ny tonga frantsay tonga amin'ny mpizahatany tonga any Madagasikara enimpolo isan-jato no frantsay nefa raha ny isa no jerena dia ireo enimpolo isan-jato mbola vitsy dia vitsy mihitsy satria raha teneny hoe enimpolo isan-jato zany nge raha amin'ny hoe taona folo sy arivo ity dia eo amin'ny 80,000 nge zany nefa ny mpizahatany frantsay afaka ao any Madagasikara dia
dia folo avy noho izany 80,000 izany. Nanodidina ny 30 atrantsy ireo agence de voyage tonga isaky ny tanàna nandalovana